dia tafahoana indray atao amin'ity fotoana iarahana amin'ny fikambanana apokalipsy maneran-tany ity isika. Amin'ity anio ity dia tsy ala lavitra ny renivohitra Antananarivo, ny zava-misy hoentina eto fa dia manodidina ihany ny etonivo ny regionaly Antananarivo. Hoeny amin'ny iny fiangonana Ambohitra Manjaka iny ary isika ka izay notsidian'ny filoha maneran-tany ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara, ny pasteur Mayol Mivady. Ery lehibe ho an'ny fiangonana izay miorina eny amin'ireny toerana ambanivohitra ireny mantsy ny fanamangin'ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny raha teo koa mila mahafantatra tsara ny fiainan'ny fiangonana koa azo ambara fa izay no mazava-dehibe ity famangin'ny filoha nasionaly ny fikambanana apokalipsy eto Madagasikara ny pasteur Mayol Mivady ity atao amin'ny fiangonana Ambohitra Manjaka ny sabotsy 10 volana Desambra farany teo.
famangina sy fampahirezana no tranga teo amin'ity fiangonana ity ary ny pasteur Mahiolona raha teo moa no nitondra izay fampahirezana izay namaritana indrindra ny tokony hotoetra ny kristianina ary ny amin'ny finoana ny zavatra ho avy izay no fotoatiny ity afatra nentiny teo anivony ity fiangonana atao Ambotry Manjaka ity. Mika toko fahelina ny adiny fahelina ka hatramin'ny fahavalo vakitra zao ny anara Kristy Jesosy tompo inona no entiko manatona ny Jehova sy mihotrika ao anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avy manatona azy mitondra fanatitra dorana sy ombona kely ray taona vao misitraka Jehova va ny ololahy arivo na reny rano dililo ray alina anotra lahy matoako noho ny fahatsoko va na neterakinkiviko noho ny fahotany fanarika ry olombelona efa naseo anao izay tsara sy izay ilay Jehova aminao ty izao ihany ny anao marina sy ny ity famirapo ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanitretena. Voalohany ndreka zany dia fifaliana manay indray izay miaraka avokely sy ny solotena avy any amin'ny foibe tonga eto Ambotry Manjaka amin'ity androany fahafolo ny volana Desambra taona 2024 zany hoe afaka 20 andro zany dia efa hivalina sady ity taona 2024 ity fa anasika ny taona vaovao indray itsika ko dia miarabantsika amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy zay ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy nahatra ny manandriamanitra iray. Halleluja, amen. Fanao ny orinasa na ny mpivarotra vaventy reny rehefa tonga ny farany taona no manao inventaire ny entana rehetra hoe inona no lafo inona tsy lafo dia aoarina tamin'ny taona lasa tahaka izany koa tsika fiangonana dia fotoana tokony efa mba fanaovana ny bilan ray zany amin'ity faraparan'ny taona ty hoe inona moa ny zavatra vitantsika tamin'ity taona ty inona tsy vitantsika nanahoana ny maripanatsika raha oarina tamin'ny taona lasa dia tia ny fiangonana Israely avy no manao an'izay fa na ianao koa amin'ny fiainanao na otokantrano na any amin'ny toeram-piasanao dia mba manao bilan koa hoe manteraka firy indray moa izay mivady tamin'ity taona ty ary tamin'ny firy taona zay niteraka fana raha izay vola ohatrinona ny laninay tamin'ity taona ty ohatrinona ny ambovolanay tamin'ity taona ty mitombo vesany eny nanahoana ny toe-pahasalamako tamin'ity taona ty na miara-nofo na miara-pala raha oarina tamin'ny taona lasa sambo manao jery-totika daholontsika ny olona manao fafolo-karena zao dia hoangonony resy rehetra rehetra nandrifin'ity taona ty raha voatahiry eo fafolo-karena nanoko tamin'ity taona ty mitombo vesany eny raha ohatra ka ao le resy zany raha fadidy leva tokony angonina tahirizinao tsara voatany hoe ty zany nandrifin'ity taona ty dia manaona ny fiangonana ny asa fitoriana ny asa vanim-polo nandritry ny taona raha raisina amin'ny akabe zao ny fandrosoa ny asan'ny fiangonatsika tamin'ity taona ty dia zavatra hita isa taona tsika ohatra zany milafiny fitaovana dia tsy maintsy mahazo zao bila roa isa taona ty ve nahazo ve tsika satria tamin'ny taona lasa tsika zao nahazo anankoho nahazo porsa sy alera dia tamin'ity taona ty mihinandray ny azo dia nahazo karabe anankoho ndray tsika
tamin'ny fotoana ty izy mahita fotoanao avy na hoe hélicoptère ndray ho avy tena voate tonga dia hélicoptère rondry efa rondry mandeha tany ka mety rondry dia aminay ary amin'ny vao dia tsy haiko tsy mety tsara tsy mety koa zany ingeza dia ohatra hoe aiza ny adateraka an'izany ohatra ny nofinofo zany fa tsy zava-manara zay tsy hay fiainam-balatsika sy rehetrarehetra fa tsy ovy vao alleloia dia mahita nitsy taritra am'izao fotoana zao fa raha hoavy na nyzao tontolo zao dia manomboka mitomboka ety amintsika daholo ny masony alleloia mijery ary na dia ny olona zay mafy misy mafy atoko a na namafofony ny amin'ity fiangonana misy atsika ty otra miamanaiky amin'oloko amilasa hoe fantatray fa tena momba nareo tokoa andriamanitra fa mbany amina kosa manaraka nareo zao tona lasa iny hoe aisa toerana misy am'izao fotoana zao na nahoana nandrotro ve sa ny emitra amin'ny lafa rehetrarehetra zany satria tsy maintsy hita taratra eo amin'ny fiangonana zay zany moa dia efa asehotsika atao hoe ny fiangonana ray manontolo zany asehotsika hoe tsika tsy miemotra fa manina mandroso amen tsy mba namany zay miemotra fa mandroso andrarehetra ataotsika rehemanitra azamizany tisareny izy vaniny ito izy tamin'ny taona roarivo tany amin'ny taona roarivo dia mpianakara ny fanontania efa nisy fiangonana avy teto ambotry fanjaka tamin'ny taona roarivo efa nisy an'ity tranoty ve tamana mbola tsy nisy dia raha manay vantsaina hoe tany amin'ny taona roarivo lazany na zao am'izany ankisa reny mba handroso dia tsika zany hatramin'izao zany mbola tsy nanana fiangonana fa mbola ataontsika hoe le fiangonana kely le tongondrolona tsy fa mosy dia zao tsika amin'ny totoana ty fa manomboka misy trano vaty fiangonana mitsangana koa dia maninona zany mandroso mandroso ohatrany trano ina président no atao anampiana fiangonana iary asa nanamboary ny fiangonana boty manjaka ataovy 100 mètre le lavana miazakazaka taholy tsy miemotra mihitsy efe manina eran-tany hoe mandroso eran-tany hoe voninahitra fa mbola eny Madagasikara fotsiny dia mbola tsy dia atahoranay firy loatra tsy dia mbola mampanina fa am 2027 dia miomana nareo apokalypsy reo ozy izy fa hamono zay azonay vonona zay ozy izy fa oana no amono zay azonareo vonona reo 2027 ka efa tafaeleran-tany nareo vo eleran-tany ty ozy izy dia lasa nareo daholo ny olona nay rehetrarehetra ataova menina mafy halleluia eo zay ozy izy vo amono zay adriva tena ambin'ny folo taona ane zany zany dia raha tonga 2013 13 plus 7 20 20 plus 7 27 fito taona roa ke zany fito taona roa aoriana 2013 vo tonga ny 2027 zany hoe ao anatin'ny 4 taona zany no hiparitany ty afatra rehetratsika ty eran'izao tontolo zao ao anatin'ny 4 taona fito taona roa hiparitany eran'izao tontolo zao izy mantsy mpona délivrance andana a tezy teo zany dia rehefa mihetsika dia teneno a tamin'le hotely zany jereva
nitsika tokoa le vehivavy misy an'le anjely natsony zareo ao avy pasteur sisy fefa ao le zavatra dia tonga amin'izay na natona azy izy hoe ianao zay izy hoe ianao io izy hoe anjely dia izy anaranao zidika eny feo malefaka be anjely izy anaranao zidikaka sara be izy am'izany izy vehivavy lava mahinkely zay izy anjely ianao devoly izy tsy devoly zany fa anjely devoly ianao izy zalahy tsy devoly antompoko ay tsy eo mbola resaka ino tompoko za mbola be da be zavatra ataoko fandaniny aloha anao mandeha rapitsonareo raisiko tonga aby rapitso maraina tonga rapitso maraina tsy voaray rarivanareo raisiko tsy voaray larbi lakamisy zoma tsy mety voaraiky mety sabatarivo omrama sabata raisiko nareo fahadianina tavela tany am-piangonana efa fito sasany amin'ny valo any am-piangonana eo ny sakafo tsy voaray ndray lady maraina nareo raisiko tonga ny lady maraina vorony komity efa amiray sasany amyroa latsaka mbola tsy vita ny fivoriana miandro le olona efa vita ny sakafo fa tonga dindiany tsy voaray ndray izy roa miandro teo miaraka am'izay miaraka aminazy ndeha ny sakafo zay mbola ndeha any amin'ny ranomasina any fa raha rivavy any ranomasina tsy maintsy raisiko nareo satria zay raha pitso alatsinainy mandeha tonga raha pitso alatsinainy ny laderiva avy any amin'ny ranomasina efa mifito ndray zay tonga fingava fa lasa reny fa tsy niandry tso izy raha mbola teo tao molona maro tonga tao niandry anazy dia jereko ao ve nikizy vavy anako io izy roa mbola niandry verina am'izay za izy roa reny rasiko voalohany za tsy mahavelo ankoatrandreo fa dia lohaloha reny rasiko voalohany natsotika anakiray le misy an'yrisperas bezebo ianao ty mety ndray mamosondreo izy mo lefa naty eo tsy azo lato hoe risperas bezebo risper natonao mevenao ty aina malaky de malaky mbe tenobohitra be loatra misy fisaka be loatra dia natyly any atsova izy za koa mila miresaka aminy atsony am'izay bezebo be re amin'ny tenobohitra be ry izy tony izy tsy mety izy za mitsentina izy atsova izy fa tsy mety mitsy izy rehefa madama afo mitsy izy io nalefa mandidy ianao miarahany Jesosy Kristy maty telo anao avianao ty mialany amin'ny seza fendriananao any anao malaky ray minitra tsitidrako roa minitra konko tsitidrako telo minitra koko tsitidrako nakaiza koko aridrako tsy tonga ahoana koa ry zany niantso any teo ny efatra minitra teo katroko iny le vehivavy le malefaka be ny feony sy ny fietsiny sy ny fiteny tonga tiny de tomboka be am'izay tonga tiny de ohatra ny biby lava re izy io drako enda nanakotapaisanao any amin'ny toerana misy ahy enda nanakotapaisanao ahy za mila miresaka aminao tsy mbola fotoana resaka aminao zao izy izy fa ty vehivavy ty nampiona taminao fa ty vonoko ty androany vonoko ty androany fa hoana mbola tsy fotoana ianako aminao zao izy izy fa ty nampiona taminao fa miamany ianao izy fa miora zay ianako aminao izy za hitanao izy izy fa mbola tsy tokony iona aminao mihitsy afanao ty vehivavy ty nionako taminao vonoko ty ozy izy mikendaina am'izay le vehivavy tonga ty mitendry ohatran'ireny le biby lava kendaina reny dia milokolana be ohatran'izao tanan'iny any zany manakenda anazy voaka ny lelan'le vehivavy tonga dia nidoroko anao mivaly tanany
natao vadipadika teo masina am'zany mena be misitona makaty feo zany tena niazarana mbola tokony mbola kely zany feo zany indrana daholo a le olona mijery tao misy akizikizy kely reny tonga dia niazakazaka namikitra ny lambany mamany taty namon'ny feny taty satria tena orera be mihitsy izy aratsika eo izy na za tapitra ao ny aiky na ny ainao mitapitra ozy izy fa ifakahitatsika eo izy ha zany hoe fatany tsara mihitsy zany fa ho tapitra ny androny fa ny komba farany zany dia itsika no atreny amin'ny zany ny programmany hoe any amin'ny 2027 any efa mieleran-tany eo amin'izay zany voapiatra ny heriny rehetrarehetra satria efa mieleran-tany tsika lasa tsika daholo ny olony amen dia ho avy izy amono izy ho avy izy amono deuxième matsiasiko manina avary tonga dia terina zao ny komba tsy mbola zao izy izy miaonako aminao mbola tsy ady aminao azao izy izy fa za ozy izy ady ahy fe ty vomoko ty fe ty nampeonanao tamiko izy izy mbola tsy tokony aonako aminao mihitsy zao vomoko ty akoano izy izy fa miomany anao izy izy dia fa ny mpitanao izy izy anytsika ny fakana deuxième antsenazy za rehetra tsy laninako amin'izany dia za kolanina mangefa ny pouvoirako mety diso fa amin'izany mety efa 90 amen mena be nanomboka mitsipatsipaka le vehivavy torako amin'izay iany sao dia maty eo ty zanak'olona ty tsipatsipaka ohatran'ireny biby lava main-drano mangotraka reny amin'izay vadyba trona be tsisy ohatry zany teo azo ngamba tsy haiko teo amin'ny 10 minitra teo sa 5 minitra teo lasina tonga dia tsy nihetsika tsony le vehivavy misy fafinaina tsisy maty le zanak'olona ty vohikatra 1 minitra 2 minitra 3 minitra tsy nihetsika nefa reny lavo mitorana ohatran'ireny vo velominao tsy metra 2 minitra dia matsiary teny tsisy mitepitsonona nyray azy 4 minitra teo ao zay vonisika zay vo niverina ny ainy dia rehefa natao zany tafaverina ny zany garainy zay vo niva ny ainy le vehivavy grave be ny zany misy tamin'izay teny tsoromandidy tamin'le farany teo ivaka hitsitsika ohatry izy fa tsy mbola fotoana iny anao aminao zany engilazako amintsika atao la fifadikanana fito taona iny fa raha tsinga zao no mahitan'io milefatsika sasy milefa milefa ianao na amin'ny alina na ohatrano milefa ianao fa tsika fotsiny zao mbola sokafan'andriamanitra masosika dia mbola tsy afaka mahitana izy rehefa sokafan'andriamanitra io masotsika io aika zavatra tsy fahitavekavetsika zany ike le vakitenitsika atao zany ary zavatra ataon'andriamanitra amitsika hatramin'izay dia raiso ary le mika teo zay teny fampibebahany israely le lohateny io hoe nandiny fahinaka hatramin'ny favalo inona no entiko manatona Jehova sy miondrika eo anatrehan'andriamanitra zay amin'ny avo anatona azy mitondra fanatitra dorana sy mbola kely iray taona va hosirako Jehova va ny mbola arivorivo na reny rano dilily ray aly anotra ny lahy matoko noho ny fahadisoko vaoka naneteraky mikipoko noho ny fahotany fanahy ry olombelona efa nasehonao zay tsara tsy zay leny Jehova aminao ty izao ihany anao ny marina sy ty famondrapo ary anaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetreteny za tsy dia misy dikany daholo zay fanatitra atao rehetrarehetra any ohatra anao ka tsy handeha amin'ny marina tsy handeha amin'ny fanetretena anatran'Andriamanitra zay ihany ny tadiavina ny teniny Jehova eo tonga ohatran'ny Saoly any izy izy ny mpaminany hoe efa naranao ve ny teniny Jehova efa naraky daholo izy aray rehefa boloko daholo zao fanataokan'izao daholo ka inona zany io misy mibelobeloka le tokontany any zany inony zany ka io le matavitsy le tsara nalaina ho atao fanatitra ho an'ny Jehova ho atao fanatitra ho an'ny Jehova isabela mo le mpaminany miara aminao fanjakanao izy nanomboka androany fa nga
ny fanaritra dolona tsaina na siraka ny jeo fa tsy ny manaraka ny teny zay lazay sisy nanao fanaraka takanina fa tsy rahanao teny jeo verimainy teny jeo anipao daholo na ny ombo na ny biby na ny olona tsisy atao velona na nydray azy enao ty volona tondra biby atao fanaritra ny matavy tsy fanaraka am'izany tanatona an' Jesosy tena ngataka tamin'ny mpiainany mba eo amin' Jesosy zany olona ty anatona an' Jesosy miresahany zavatra mavalin' Jesosy tsy miresaka le griky fa fatany fa zavatra tsy maintsy hitady azy ny olona anatona azy dolo fa tsy ny fanatonana azy sy ny fahitana azy etika eo zava-lehibe tonga izy fotoana kalazany zanak'olona zay ko aminareo marina dia marina tokoa ratsatsako anatin'ny tany voavalika maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia fotoana be teny Jesosy resahana amin'io mitena torina rehetra za vo Jesosy latsaka avy an-danitra amboleny ka raha tsatsaka anatany ka maty dia tsisy vokatra filo tsy azo tena iny fa mibozy ambolena tsy maintsy maty aloha izy vo mamokatra be dia laza Jesosy zany ny afatesany fa vany olona nahazo ny hevitra zany tamin'izany fa tsy maintsy maty Jesosy hiparitany filazantsara era zao tontolo zao amijeny zao tontolo zao ny olona tsy mahazo ny hevitra zany na itsy hoe tsy maintsy maty aloha ny vo rehefa ambolena zay izy vo mamokatra rehefa avy eo tsy manana saina sy mahajery zany hoe ny tena nio resana tsy resany ambany eo izy resaka ny afatesany izy fiaranao raha misy olona mampoa dia akalaza azy ndray ankehitriny mangorono ny fanafy areo lazay koray eo onjeo aho afaka amin'ny teoria ity nefa izao ny aveko amin'ny teoria ity raha eo mankalazany anaranao dia nisy feo tany an-danana anao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray ano izany hoy ny sasy anjeny ny teny taminy raha tsy maty voyoky izy tsy mamokatra zay le voafa maty iny eo dia fa voe mamokatra e Kristy mena no ohatra zay fa zao rehefa teny Jesosy tsy maintsy andeha amin'izany lalana zany anaiky an'izany mankalaza azy izy Jesosy voaka le vevitany an-danitra na hoe efa nankalaza azy aho raha kalaza azy voaka nitsarana teoka na lenana hoe kokokoa izany zany hoe le feo zany tenaka ny feo raha valatra reny mihitsy fa eny efa ndray feo miteny izany tsy maintsy maty dia zany mihitsy tsika tsy afaky ny andoso raha tsy maty dia zay reo rehefa ampianarana reny fa raitsika ohatra namboly tany antso efa hiteny nambolena zay vo maty le vo rehefa maty koa le vo iny izy fa niakatra am'izay tsiro be am'izay teo zany ko be toko fa nitelo nykio midirana tany nykio tany zay vo mitsiro le vo zany hoe le vona tao maty tao izy zany fa ivona fafimaty iny tsy maintsy mbo mitsiro re mankalazany anaro nisy feo voakakandany efa nankalazany zany fa ny olona tsy nahita sofiny fotsiny nary dia ory zay koa tsika eo rehefa ao amin'ny Kristy tsika hiara maty amin'ny Kristy dia nisofintsika an'ilay amen ny masontsika hita amen ho hita no mivaka nareo mila eo misy ny fahavalo tonga avy any dia natrambenany mpaminany mason'ireo fahavalo reo niditra ao tanàna tonga ao tanàna izy voagaka nampahiratona ndray maso zay izy voalahiratra dia zany ny azon'Andriamanitra tokoa sa zany eto rehefa anao mazereny manao fanivamaso dia tsy mahita enao nefa azy voara satanika nen'Andriamanitra ihany kopie io dia tsika koa anana an'izay masom-panahy zay koa amen misy folo sy roapolo Andriamanitra nanao teny fikasany tamin'ny Abrahama ary satria tsy nisy lehibe no teniny zay azo ny anianana dia nianana tamin'ny tenany izy ka nanao hoe tahinao tokoa ary amaro dia maro anao ary raha tsy andretra izany naharitra tsara Abrahama dia nahazo ny teny fikasana
zany tefikizana aminy Jehova. Atsika koa zao taona raiky amby folo sy roa arivo efa madiva ho farana zao hoe hita ianao tokoa ary maro dia maro anao. Amen. Hita ianao sady maro anao dia jereo 2027 zany tsika eran-tany feno tsika an'Andriamanitra araky le teny fikasana zay nomenatsy, teny fikasana zay nomenatsy iamaro dia maro bokan'Andriamanitra. Ary zany dia efa teny fikasana nianianan'Andriamanitra tamin'ny tenany amaro dia maro anao tokoa ary dia jereva tranitrany tokotsika ny miaina ve tsika samy toa natao hoe raha misy zato miala amintsika misy dimanjato manino mianina am'izay lehibe no ny tena ary ny fiainanana dia atao mba hamafy ny teny ampitsaratra ny fifandirana rehetra. Ary am'izany l'Andriamanitra taneo kokoa amin'ny mpatovo araky ny teny fikasany ny tsy fivano sitrapona dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany mba ho zavatra olono tsy mety miova zay tsy hain'Andriamanitra andaingany no azahoantsika famposiana mafy dia satsika ho vadifadika miaina sady mafy no tsy esika ary miditra ao anatin'ny efitra rampa tany midiran'i Jesosy mpialohantsika rehetra tonga mpisorona be manga amin'izay araky ny fanaon'ny Melkizedeka izy. Dia mazava beza ny teny izany. Andanatsika io zany tsy zay mbola andanatsika rehetra izao dia tsisy tokony hampanana hampatahorantsika n'izay oro sy fandrahoana sy menasy rehetrarehetra holehibe fa efa nasan'Andriamanitra mihitsy ny fianianana ny teny fikasana natao. Fasika matsinanao an'izany mba hanamafy ny zavatra resana zany. Fa Andriamanitra zay tolombela mpanomana atsika mihitsy efa ninina fa hanao an'izany amintsika iny mampatahorantsika movoninahitra. Dia zany tokony ananatsika toky fiorenana tsara fa efa nianina Andriamanitra hoe hanao an'izany mihitsy. Fiainan'Andriamanitra natao tamintsika hoe hamalo hiarotsika fantakin'Andriamanitra dia ty hoe niandehanantsika ny fahamarinana sy anaitrintsika tena trano. Amen. Siamo para